Ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso no masina, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Hivavaka isika. Misaotra sy mideranao zay ry Andriamanitra rainay tsy toa, be voninahitra sy be indra fo. Misaotra anao noho ny fahatsarana rehetra sy ny famirapirantanao ny fahatsaranao aminay. Misaotra anao noho izay hitondranao ny fiainanay amin'ny lalandavitra sy ny lalana sarotra, amin'izay tsy takatry ny sainay aza kanefa hitantananao anay. Hamarinanao mandrakariva ny teninao fa tsy mandao anay na afoy anay mihitsy ianao. Ary amin'ny fotoana toy izao ary dia mbola manomana ny teninao ianao, teny ho fiainana, teny ho famelombelomana, teny ho fanazavana ny dianay. Koa angatanay ny fanainao masina, anambara mazava ny sitraponao, hanokatra ny vavahad-tsainay rehetra, hanokatra ny fahakingan-tsainay handray ny teny tsara avy aminao. Dia mitenenanao Tompo, fa mihaino izay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny bokin'ny Hebreo 4:1 hatramin'ny 17 ry havana no mofinaina voalahatra ho antsika anio. Hebreo 4:1 hatramin'ny 17. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: koa na dia mbola misy teny fikasana fa hiditra any amin'ny fitsaharana aza isika, dia aoka isika hatahotra, fa ndreo mba misy eo aminareo toa tsy mahatratra izany. Fa isika koa dia nitoriana filazantsara tahaka ireny ihany, kanefa ny teny izay efa reny dia tsy nahasoa azy, satria tsy niaro finoana tao amin'izay mandre. Fa isika izay nino no miditra amin'izany fitsaharana izany, ary araka ny voalazany hoe: toy ny nianianako tamin'ny fahatezerako hoe tsy hiditra amin'ny fitsaharako mihitsy izy, na dia vitatra amin'ny nanorenana izao tontolo izao aza ny asa. Fa nilaza ny andro fahafito izy eo amin'ny teny anankiray araka izao: ary Andriamanitra nitsahatra tamin'ny asany rehetra tamin'ny andro fahafito. Ary amin'izao koa tsy hiditra amin'ny fitsarako mihitsy izy, koa satria mbola hiditra eo ihany ny sasany. Ary izay nitoriana ny filazantsara tamin'ny voalohany dia tsy niditra noho ny tsy finoana. Dia mametra andro anankiray indray izy, na dia efa ela toy izany aza, milaza ao amin'ny Davida hoe anio, araka ny voalazany teo hoe anio, raha hiaino ny feno ianareo, aza manamafy ny fonareo. Fa raha Josoa nanome azy fitsaharana, dia tsy mba ho tonga andro hafa izy taorianan'izay izany. Koa dia mbola misy sabata fitsaharana ho an'ny olon'Andriamanitra, fa izay miditra tao amin'ny fitsaharany dia izy koa no nitsahatra tamin'ny asany tahaka n'Andriamanitra tamin'ny azy. Koa aoka isika hazoto hiditra amin'izany fitsaharana izany, fa ndrao isy olona latsaka amin'ny tsy finoana tahaka izany koa. Fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra, ka maranitra noho ny sabatra roa lela, ka manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy, ary ny tonona sy ny tsoka, ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainan'ny fo. Ary tsy misy zavatra ary na inona izay tsy miseho eo anatrehany, fa ny zavatra rehetra dia mianjaanja sy ahariary eo masony izay hafaraniny ataontsika. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen.
Ravako malala ao amin'ny tompo, ny efa fantatsika hatramin'izay ny bokin'ny Hebreo dia mampitaha ny fivavahana jiosy tranainy fony fahatestameta taloha, fanekena taloha amin'ny testameta vaovao na ny fanekena vaovao. Ary eto amin'ity nofinainantsika ity ny Hebreo 4 dia misy ny fampitahana manokana ny asan'ny tenin'Andriamanitra teo amin'ny testameta taloha sy ny asan'izany tenin'Andriamanitra any hatraty amin'ny testameta vaovao. Manokana riavana eto amin'ity nofinainy ity dia misongadina eto ny vokatry ny filazantsara na ny vokatry ny tenin'Andriamanitra. Ny vokatry ny filazantsara na ny vokatry ny tenin'Andriamanitra voalohany dia ahitana fitsaharana. Ny fanazavana eo amin'ny andinin'ny voalohany hatramin'ny faranky 10 amin'izao mofinainy izao dia manome fanazavana maro lafy momba izany fitsaharana izany. Fitsaharana vokatry ny filazantsara na vokatry ny tenin'Andriamanitra. Io tenin'Andriamanitra io no nanorenan'Andriamanitra sy naharian'Andriamanitra, namoronan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Namoronan'Andriamanitra izao tontolo izao tamin'ny andro ny fahariana hitantsika any amin'ny Genesis 1. Ka nohariana tamin'ny teny izao tontolo izao. Rehefa vita izany dia nitsahatra Andriamanitra tamin'ny andro 7. Fa mbola io tenin'Andriamanitra io ihany no niseho tamin'ny endriky ny teny fikasana na ny faneken'Andriamanitra izay efa naorin'Andriamanitra tamin'ny Abrahama, dia niorenan'ny Josoara nitondra ny vahoaka Israely tany anefitra hiditra ny tany Kanana izy. Ka ilay tenin'Andriamanitra na ilay teny fikasana no nanana ny fanantenana fa tsy maintsy hiditra ny tany Kanana, ilay tany fitsaharana, ilay tany tondra-dronono sy tantely izy. Fa mbola io tenin'Andriamanitra io ihany no niorenan'i Davida mpanjaka, ka anana ny fanantenana fa ity taranaka ity na ny taranaky Davida dia handova ny teny fikasana hiditra amin'ny fitsaharan'Andriamanitra araka izay voalaza eto hoe tsy hiditra amin'ny fitsaharako mihitsy izy te hiteny fa izay manaraka ny tenin'Andriamanitra no hiditra amin'ny fitsaharan'Andriamanitra. Ary aty amin'ny tontolon'ny testameta vaovao ary dia mbola io tenin'Andriamanitra io ihany no iorenan'ny finoan'ny mpino. Satria isika dia malala fa ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Io tenin'ny Kristy na tenin'Andriamanitra na filazantsara io no iorenan'ny mpino, ananan'ny mpino fanantenana amin'ilay fitsaharana vaovao ao amin'Andriamanitra, ao amin'ilay fitsaharan'Andriamanitra, ao amin'ilay Andriamanitra mampitsahatra ny fiainantsika tsy ho ankehitriny ihany fa ny rahatra izay koa dia ny fiainana mandrakizay. Ry havako malala ao amin'ny tompo, manomana sabata fitsaharana ho an'ny olony Andriamanitra, sabata fitsaharana izay mampitony ny aya sy ny tebiteby, izay mampitsahatra ny adiny fiainana sy ny hazakazaka maro samihafa, izay tsy ahitantsika zao endrika ny tontolo feno faharatsiana sy feno fahalovana sy fahafatesana izao. Koa antson'ny bokin'ny Hebreo isika hiorina tsara amin'ny tenin'Andriamanitra hananantsika finoana ahafahantsika mandova izany fitsaharan'Andriamanitra izany. Azavain'ny soratra masina ry havako malala fa ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany no misy an'izany fitsaharan'Andriamanitra izany, ka izay rehetra midododo ao amin'i Jesosy Kristy dia mahita ny fitsaharana araka ny teniny hoe: "Ianareo rehetra miasa fatratra sy mavesatretana,
mankanesa ty amiko fa izaho hanome anareo fitsarana. Vokatry ny tenin'Andriamanitra, vokatry ny finoana, vokatry ny filazany tsara dia mamantana fitsaharana ny mpino. Ry havako malala, ao anaty adin'ny fiainana, ao anatin'ny rotoroto ny fiainana tany, ao anatin'ny toe-javatra maharary samihafa, banjino Jesosy ilay fitsaharana ao antsika, dia hita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo ho ny soratra masina. Vokatry ny filazany tsara zany no azahoantsika fitsaharana. Fa ny zavatra faharoa azavaina andin'ny 12 sy ny 13 dia mbola ny vokatra io filazany tsara io ihany. Ka ambara indray fa ny vokatry ny filazany tsara dia mampiseho ny miafina rehetra. Ny filazany tsara no mamantatra ny vo sy ny fo. Ny filazany tsara no mahalala ny apotsy miloka. Ny filazany tsara no mampiariary ny miafina rehetra. Ambara eto fa manana fahavelomana sy hery mihoatra noho ny zavatra hita maso sy azo tsapain-tanana ny tenin'Andriamanitra. Ka izany hery sy fahaveloman'ny tenin'Andriamanitra zany dia ananany hery ahafahany mamakivaky ny toe-javatra misy rehetra. Iny mamakivaky hatrany amin'ny zavatra tsy hita, ny tontolo hita maso sy ny tsy hita maso, ny tontolo azo tsapain-tanana sy ny tsy azo tsapain-tanana, ny tontolo fizika sy ny metafizika, ny tontolo ara-nofo sy ny ara-panahy. Io tenin'Andriamanitra io no ambara eto fa tsy misy zavatra ary na inona izay tsy miseho eo anatrehany, fa hianjaanja sy hahariary eo anatrehany io tenin'Andriamanitra io ny zavatra rehetra. Ambara arak'izany fa eo anatrehan'ny tenin'Andriamanitra dia tsy misy takona izay tsy hiseho na izay miafina izay tsy hitranga. Ny tenin'Andriamanitra no manambara ny fahamarinana sy ny fisina marina rehetra. Ny tenin'Andriamanitra ne faminaniny, ny tenin'Andriamanitra ne maminany, ka io tenin'Andriamanitra maminany io no mampafantatra atsika ny zavatra izay afenitsika na izay everintsika fa tsy hitan'Andriamanitra. Vao tamin'ny alahady teo isika nandinika ny tantaran'ny Gehazy sy Elisa, fa na dia nafen'ny Gehazy aza ny fanararaotana naka an'ilay harena tamin'ny namana boka any amin'ny mpanjaka 2:15, dia amin'ny mampaminany any Elisa dia tonga dia niariary teo anatrehany, fantany avy hatrany fa nisy afetsifetsena nampiasain'ny Gehazy, ary izany no nahatonga azy nanozona ny Gehazy mba hifindran'ny abokany namana koa izy sy ny taranany mandrakizay. Mamantatra ny miafina rehetra mantsy ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy azontsika hiafenana, Andriamanitra tsy azontsika takonana, Andriamanitra tsy azontsika anafenan-javatra, fa miariary eo anatrehany avokoa. Manana hery sy fahefana mihoatra lavitra noho ny amin'izay eritreretintsika ny hery sy ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra. Manana fahavelomana mihoatra noho izay eritreretintsika ny fahaveloman'ny tenin'Andriamanitra, araka ny ambara fa ny tany sy ny lanitra ho levona, fa ny teniny kosa ho Andriamanitra tsy mba ho levona. Vokatra io tenin'Andriamanitra io arak'izany dia miariary sy mianjaanja miseho avokoa eo anatrehan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Mampahery antsika mandrakariva izany ry havana, hanao ny marina mba hadio fo, hahitsy eo anatrehan'Andriamanitra isika amin'ny ataontsika rehetra. Tsy azontsika hanafianan-javatra Andriamanitra,
tsy azontsika olonolonana samyrery Andriamanitra fa miariary eo anatrehany ny zavatra rehetra. Arak'izany ny tenin'Andriamanitra no mampafantatra antsika meloa koa ny amin'izay tokony atao sy azo atao sy izay tsy maintsy atao araka ny baikon'Andriamanitra sy ny sitrapony izay mitarika atsika. Andeha ary avako malala fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra, koa andeha isika hanambara mazava izany sitrapon'Andriamanitra izany, izany fahaveloman'ny tenin'Andriamanitra izany, izany herin'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny manodidina antsika rehetra. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra, fa ho amintsika kosa ny hery sy ny fahefana izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Hivavaka isika. Raha eo misaotra anao izay noho ny amin'ny filazany tsaramasina izay toriana aminay isan'andro. Misaotra anao izahay fa ao anatin'ny teninao, ao anatin'ny filazany tsaranao no andraisanay ny fitsaharana ho an'ny fanahinay sy ny tenanay. Andraisanay ny ady mampitony ny tebotebo sy ny tebotebo-panahy anananay. Rehefa mandre ny teninao zahay dia mahatsiaro tony, mahatsiaro fitsaharana. Ny teninao no henonay. Rehefa tojo olana izahay dia mahatsiaro mahery. Misaotra anao Tompo, ary ankehitriny tahinao ny fiangonanao izay mitory ny teninao amin'ny olombelona rehetra. Tahinao ny fiangonana izay mampiely ny filazany tsara amin'izao tontolo izao, ary mivavaka manokana ho amin'ny fikambanana mampely baiboly eran-tany sy ny mampely baiboly malagasy sy ireo fikambanana samihafa izay manao ezaka manokana hizarana baiboly, hizarana tenin'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao. Tompo, ampaherezonao izy ireny anana ny herin'ny faherezana amin'ny fizarana ny teninao. Dia mba ampaherezo amin'ny teninao koa ireo izay mitanondrika noho ny fahoriana alahelo noho ny amin'ny tebotebo sy ny olana maro samihafa. Ampaherezo amin'ny teninao ireo izay tsy mahatraka sy ahondriky ny fiainana sy izao tontolo izao. Ampaherezo amin'ny teninao izay rehetra nona sy mangetaheta izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay Tompo sy mpamonjy anay, nanaovanay sy angatahanay izany vavaka izany. Amen.